voazatoetra. Izany lohateny fohy izany no iarahantsika midinika androany voazatoetra, manasanao mba hiaraka hatramin'ny farany. Raha tafahoana dia mitsika, mahita namana dia mifalia, mitsika ary faly satria tafaraka aminao indray amin'izao fantarana izao ka dia atolotra re tompoko ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tombo sy mpamonjy atsika. Ny fiadanana anie ho aminao sy ny ankohonanao. Ka ny fiarantsika midinika eto dia mba hitondra soa, hitondra fitahiana ho atsika tsirairay avy. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha nomboka izany dinika izany. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra anao izahay noho ny fitantanana indray. Tafarak'ito izahay. Tsy herinay na tanjakay fa noho ny fitantananao anay. Mankasitraka ny amin'ny tombotsomenao anay isan'andro izahay. Matsapa kosa nefa izahay fa mpanombo tsy mendrika ihany, koa mangataka izahay fanadiovana, mangataka izahay famelan-keloka. Andriamanitra, aro-tsay temponay ary ny fanena masina, ampianatra anay ny teninao, hitarika anay ho amin'ny marina rehetra, tsy noho ny nivavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Voazatoetra. Mialoha andinika nefa, dia andao hiverenantsika ihany ilay andinina atao tadidina. Filipiana 2:1-4 manao hoe, ataovy ny zavatra rehetra tsy amin'ny fimonomonona sy tsy fisalasalana, mba tsy ho manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mahafinaritra izany antso izany, aoka tsy amin'ny fimonomonona no anomponan'Andriamanitra, aoka tsy amin'ny fisalasalana tanteraka. Androany dia ampatsivon'ny Paoly vetivety antsika indray ny amin'ny Timoty. Timoty ilay mpiara-miasa aminy. Efa voalaza tany aloha ny anjara asan'ny Timoty, fantatsika tsara ny Filipiana 2:1 dia Timoty dia anisan'ny mpiara-manoratra ny epistily niaraka tamin'ny Paoly amin'ireo boky maromaro izay niara-nisaota tamin'ny Paoly. Eto indray Paoly dia manomboka mitanisa indray ny amin'ny toetra ny Timoty amin'ny mpiara-miasa aminy. Ka nilazany fa i Timoty dia nofidian'i Paoly ho evanjelistra. Ka nirahiny Paoly nakany Makedonia, nakany Korinto, nakany amin'ny toerana maro samihafa tahaka ny tany Efesosy. Mpiara-miasa nirahina ho evanjelistra, itory filazantsara niaraka tamin'ny Paoly i Timoty. Dia ndeha ho jerevantsika eny voalaza eto amin'ny bokin'ny Filipiana ity. Filipiana 2:2-20 manaraka. Nefa manantena amin'i Jesosy Tompo aho, fa niraka ny Timoty faingana ho aty amiko mba hifalia kokoa. Aty aminareo mba hifalia kokoa, rehefa fantatro ny toetrareo. Fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza zay azoto iay iray akory aza ary azoto iay ianareo. Fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an Jesosy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazatoetra, fa efa niara-nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy, ary izy no antenaiko iraina faingana rehefa hitako izay toetrareo, ny toetro. Fa mahatoky amin'ny Tompo aho, fa ny tenako dia mbola ho avy faingana koa. Hitantsika eto izany fa nanokana fotoana lavalava mihitsy Paoly ilazana ny amin'ny toetra ny Timoty. Manahoana Timoty? Tsy mahita olona aho izy Paoly izay manana fanahy mitovy amiko, fa izy kosa, mazava ny tenin'ny Paoly, fa izy kosa, mazava ny teny hoe lehilahy voazatoetra izy, niara-nanompo tamiko tamin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manoa ny rainy. Lehilahy voazatoetra i Timoty. Any amin'ny Korintianina voalohany any izy 2:7-7 dia milaza izy hoe Timoty dia lehilahy mahatoky ao amin'ny Tompo
Any amin'ny Timoty faharotoko voalohany fa dimy ihany izy dia milaza hoe andeha jerentsika mihitsy ny voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahadimy dia zao ny voalaza ny tapany voalohany. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay ao anatinao. Nanana finoana tsy mihatsara velatsy i Timoty. Raha lazainy amin'ny lesona notiniantsika tamin'ity herinandro ity zany dia zao hoe lehilahy namirapiratra tao anatin'ny aizina i Timoty. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa ka ny andininy faharoa amby roapolo. Filipianina toko faharoa ka ny andininy faharoa amby roapolo efa voalazantsika teo. Dia hoe izy kosa dia fantatra hoe fa lehilahy voazaha toetra. Inona moa no tenenina amin'izany hoe voazaha toetra? Le hoe voazaha toetra zany dia mamaritra olona anankiray izay efa nandalo fisedrana, fitsapana mahay maro. Ilazana olona izay afantarana ny toetrany amin'ny fanompona izay voapirofo fa mahatoky izay le hoe voazaha toetra, voadinika, efa nisedra zavatra maro. Ny zavatsarotra eo amin'ny fiainana tokoa mantsy eo amin'ny fiainana no mizaha toetra antsika sy mampiseho ny marina ao anatintsika ao. Hoy ity mpanoratra anankiray atao hoe Ellen White, hoy izy hoe mitaiza ny fiainana. Ary marina zany. Isy ny fiantsiana mba hitsapana ny fahatezerana, izay ilona soratany. Ary amin'ny fihetraina izany, amin'ny toe-tsaina araka ny tokony ho izy no hitombon'ny kristianina amin'ny fahasoavana. Hoy izy hoe raha zakaina amin'ny famoram-panahy ny asomparana sy ny fanarapiana. Raha valiana amin'ny teny malefaka ny teny mandratra, ary valia antsoa ny fampahoriana, dia porofo fa mitoetra ao am-pon'ny olona anankiray ny fanahin'i Kristy. Dia mbola toy izy manao hoe raha hiaretana tsara ireo zavatsarotra sy fanorosorenana ny antsonantsika mba ho zakaina, dia mamolavola toetra tahaka ny an'i Kristy izany, izay mampiavaka ny kristianina amin'izao tontolo izao. Mampametra-panontaniana izany teny izany ry mpiara-midinika namana. Fantatsika fa Timoty zany dia voazaha toetra ny amin'izany izy. Timoty zany dia nanana izany toetra izany. Fa mipetraka amiko sy aminao fanontaniana, saintsay ny fiantsiana, ny zavatsarotra, ny fanorosorenana hatrehanao, vao tsy ela izay. Ahoana ny fomba nieretanao azy? Nozakainao natrehanao tamin'ny famoram-panahy sy tamin'ny fiaretana tsara ve izany toe-javatra izany? Azo lazaina ve fa ianao ihany koa dia lehilahy voazaha toetra, vehivavy voazaha toetra, niara-nanompo tamin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy? Irariko ianao androany ilay zanak'Andriamanitra voazaha toetra, ka azo itokiana, azo ametrahana adidy eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ombanao Andriamanitra hitahiry ny fanapa-kevitra ao izy, ary hitahiry ny maha-olona voazaha toetranao any Andriamanitra hivavakatsika. Misaotranao izay Andriamanitra no nitari-dalana izay nomenao androany, ka mampafantatra anay fa afaka ny olona mahatoky ihany koa izahay, afaka ny atrika ny zavatra sarotra eo anatrehan'ny fahatoniana tahaka ny Timoty ihany koa. Tantano izahay, ampio izahay. Ianao no anamboatra anay, ianao no anovanay, ianao no amolavola sy karakaranay mba hanananay izany toetra tsara izany. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity, amin'izay rehetra ataonay, dia ho tsapanay ny fanatrianao. Tononinay ny vavaka ary angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.